Raha tsika miandalana eo ihany ny mety ho akon'izay raharaha izay fa lafim-baovao tanteraka kosa indray mandeha be ny feo mahakasika ilay fifidianan'ny fiadidinan'ny repoblika ilay fiaramanidina Falcon izay mitetina 200 miliara mitondra ny fahitany an'io ny solombavany Kongo araka izao fanazavana izao. Izy iny aloha zany ny tena marina dia amin'ny alalan'ny hainao manjery sy ny fampitam-baovao ny gazety ihany koa zany ny ahitana azy. Fa zahay tsy tena mbola manana vaovao maro-potitra momba n'io resaka io. Nefa ama solombavambahoaka an-tena dia manara-maso an'izay fiainam-pirenena izay ary manara-maso ihany koa ny fomba fiasa ny fahefana mpanatanteraka. Ny zavatra azoko ambara ao anatin'ilay izy dia hoe raha ohatra ka mitombony izany resaka izany dia hitako hoe ratsy izany hoe tsy amin'ny fotoana zany. Satria amin'izao fotoana izao iarahantsika malala fa maro dia maro ny fitakiana ara-tsosialy ary tsy vitsy ihany koa ireo fimenomenomana samihafa amin'izay lafiny ara-tsosialy izay ka raha ohatra ka hoe amin'izao fotoana mahasarotra be ny andavanandro ny vahoaka malagasy izao ny mpitondra no hividy fiaramanidina ohatran'izany everiko fa tsy mampitony izany ary tsy mampilamina. Fa tokony amin'ny fotoana mampety azy marina ny hoe prestige ilainy zany amin'ny filoham-pirenena na hoe amin'ny olona ambony mitansata sy mitondra izay fanevany firenena izay kanefa tsy fotoana aloha zao fa tokony hoe amin'ny fotoana mampetipety kokoa ny lafiny ara-tsosialy ny piraitandrazana. Ny zavatra misy matsy hatreto araka le nambarako teo dia hoe mbola fampitam-baovao izy ary mbola honohony fa tsy fa raha ohatra ka hoe mitombony zany resaka zany dia io ange azo jerena amin'ny kitapom-bola natokana ho an'ny fiadidinan'ny repoblika